mipetraka paik'ady afahana miatrika ny fety ampitoniana sy ampifaliana ny eo anivon'ny emonata ivondrona ny vondron-kery telo dia ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena ary ny miaramila amin'izao akatoko ny fetin'ny noely izao namaran'izy ireo fa hoentitra ny fepetra ho an'ireo manao hetsika tsy nahazona lalana jemima radaniela sy mandra sonaivo mitondra ny andinindininy izay vaovao izay. Tsy azo ekena ny endrika fanakorontanana inina tao amin'izao akatoko ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny faran-taona izao raha nambarany teo anivon'ny emonata androany. Entitra ny fampiarana ny lalàna amin'ireo manao hetsika tsy nahazona lalana raha no amafisin'izy ireo hatrany. Tanjona ho izy ireo ny anaovan'ny malagasy fety ao anatin'ny filaminana sy fitoniana ary ihany koa ao anatin'ny fahalalahana mivezivezy. Ny tanjona amin'izao faran-taona izao dia misy tanjona manokana rehefa faran-taona dia mba azahoan'ny olona mivezivezy malalaka, mankalaza, ampitoniana sy ampifaliana ny fetin'ny faran-taona. Zay zany no tanjona foezaka indrindra tsy maintsy atao. Mpitandro filaminana maro araka izany no ahetsika ao anatin'izao fetin'ny faran-taona izao, indrindra fa ny eny amin'ireo toerana be olona sy ny fisafoana amin'ny alina. Ary efa misy ihany koa ny fepetrapetraka eo anivon'ny lalam-pirenena mba hisorohana amin'ny lozam-pifamoivoizana izay tena namoizana ain'olona betsaka tamin'ity taona ity. Natsapitsika ary fantatra tao anatin'ny antontanisa ihany koa fa maro ny lozam-piarakodia, lozan'ny fifamoivoizana fa tsy fiarakodia fa na ny moto koa na ny mpandeha dia betsaka no lozana faty olona. Dia nandraisana fepetra manokana ihany koa zany reny atao hoe point chaud na point sensible any amin'ny lalam-pirenena sy lalana rehetra any faritra any zany mba azahoana mampiena sy manentana ny mpitondra fiarakodia sy moto amin'ireny lalana be olo ireny. Ny hetsika fitakiana sosialy sy ny hetsika sindikaly no nahitana fitomboana tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity raha ny hetsika hita teto Madagascar satria tafiakatra hatrany amin'ny 720 sy 700 isa izany raha toka 530 sy 300 tamin'ny taon-dasa. Ho an'ny trangana afaka anakerana sy alatrombo kosa indray sy ny resaka fandikan-dalàna manodidina izany dia nahitana fienanana izany ho an'ny alatrombo ohatra dia ny hena ho 230 ny tranganisy raha toka 270 sy 500 ny tranganisy tamin'ny taona 2020 sy 2021.